Piasan'ny CTC tsy nandrakarama roa volana manome 420 ora ny fanjakana. OGM tsabahan'ny ministera famotehana tanteraka ny asa fanaovan-gazety. Rajoel tsy mahay manavaka ny tena laharam-pahamehana. Saotrana ohatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao alatsinainy fahafito amby roapolo ny volana septambatra ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy. Araky ny efa naratsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo iny ary dia tonga ny taknika ramany tetsy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tetsy Ambohidahy indray ny piasa ny CTC izay nitsabo nandritra ny ireny Covid-19 teto Madagasikara ireny. Mafy kokoa araka izany ny hetsika ary manome 420 ora ny fanjakana amahana ny olana ireto piasa ireto. Asin'Andriamalala sy Tokiramarolano teny an-toerana. Solotena piasan'ny CTC teto Antananarivo ireto tonga tetsy amin'ny ministera ny fahasalamana androany ireto. Antony, tsy mbola voalohan'ny fanjakana ny karama sy ny tambo-karama araka ny fifanarahana na ny contrat alohan'ny asana. Mafy ny hetsika raha tsy miva ao anatin'ny 420 ora ireo fitakina ireo. Tamin'ny mois d'avril 17 avril 2020 2021 ka 2020 2021 dia arakaraka ny CTC io dia zay vita ny Covid tany amin'ny CTC dia naparitany tany amin'ny hôpital zay nefa ny hôpital tsy miantoka amin'ny mombanay fa ministera ihany miantoka amin'ny mombanay dia nefa zay tsy manana ninina entana any amin'ny hôpital dia inona raha zany nataona ihany nefa ny hôpital tsy miantoka anay fa mifatany hoe miasa zay mamelombady amanjanaka daholo tsisy tsy manambady amanjanaka ireo misy ireo manana zanaka enina oveloma ao anatin'io nefa ny karamany tsy mivoaka mihitsy. Ratsaivina ireto piasan'ny CTC ireto dia ireo namaly ny antson'ny fanjakana tamin'ny fotoana tsy nahampy ireo mpitsabo tamin'ny ady tamin'ny Covid-19 ireny. Kinanjo izao tsy omeny ny fanjakana izao ny karama ny roa volana. Vaovao avy any anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay hatrany dia niakatra fitsarana androany raha Ravunambinina. I Ravunambinina moa dia piasan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka lesana moaka ny raha kolokolo sy fandaniam-bola be miompampana tsy ara-jariny tao amin'ity ministera ity. Asin'Andriamalala sy Tokiramarolahatra. Na emotry ny fitsarana amin'ny 10 Novambra ho avy izao indray ny fitsarana an-Ravunambinina izay piasan'ny fahasalamana teo aloha sanamoaka ireo raha kolokolo tao anatin'ny ministera ny fahasalamana. Fantatra mantsy fa tsy tonga ny fanjakana izay ampitory ka izay no antony nanemorana ity fitoam-pitsarana tokony andeha androany ity. Raha ny farazavany mpisolo vavazy dia fantatra fa lasa misy resaka politika indray ny fanenjehana anti-piasa ny fahasalamana teo aloha ity. Ny ampangana azy tamin'ny voalohany fandikan-dalàna mikasika ny lalàna makasika ny cybercriminalité dia rehefa tonga taty amin'ny fampanoavana ny raharaha dia araka n'izay naseho tamin'ny hainao manjery farany reny dia lasa hoe acte manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique à occasionner des troubles politiques graves ou à provoquer la haine du gouvernement ou à inciter à enfreindre les lois du pays. Zay zany le nampiny zareo amin'ilay lalàna mahakasika ny cybercriminalité. Zany hoe raha tany am-boalohany zany ary zay ny fitoriana nataony fanjakana malagasy mahakasika ny lalàna momba cybercriminalité fotsiny dia rehefa tonga taty amin'ny fampanoavana dia niampy an'reto fanenjehana vaovao reto. Izany hoe fijery koa zany dia lasa mivadika ho dossier politique tanteraka ny dossier an-Ravunambinina. Ny tena marina moa zany ny fampanoavana no tompon'ny fanenjehana azony atao zay fa na izany na tsy zany za manokana fomba fijeriko tsy dia misy ifandraisany loatra amin'reto le loam-piampangana vaovao reto le dossier fa amin'ny fotoam-pitsarana moa tsika mahita azy. Ratsaivina dia ny 12 Mey lasa teo no namoaka horonan-tsary tao anaty pejy Facebook ny i Ravunambinina ary efa no adiadiana dia nanivon'ny cybercriminalité teny amin'ny Zandary saingy izao lasa nampitomboina tampoka izao indray ny eloka nanenjehana azy.
Ny vaovao ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety dia marary ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara raha jerena ny zava-misy. Manao lavatanana sy mitsabaka ny olavitry ny mpanao gazety mantsy ny ministra ankehitriny ho nambarana mpanao gazety iray tamin'ny Asinandriamalala sy Tokiramarolà androany. Kandida tokana izay azo heverina fa kandida mpanjakana toana ministera serasera sy ny kolotsaina ireriany no any kandida tokana irotsaka ho filohan'ny olavitry ny mpanao gazety. Omaly mono ny farana ny fanaterana ny atota taratasy ka azo heverina fa fitodian-damosina nataon'ny mpanao gazety ho an'ny ramatoa ministra ny serasera ireny hoy Prince Ramanatsoavina mpanao gazety Amperinasa. Kandida tokana avy amin'ny fanjakana ministera nametraka an'ireny kandida ireny tsy misy tsy mahafantatra an'izany dia ireny dia porofo mivaingana fa efa manome lamosina ny ministra io daholo ny mpanao gazety rehetra. Porofo mivaingana ho azy satria matotsy nisy kandida akoatra ny kandida ministera ny rotsaka dia efa tsy crédible amin'ny mpanao gazety tsono zany io botolo saingo atenda ataon'ny ministra ny serasera io. Ny faharoa manarak'izay tsy fikatsahana tombotsoa ho an'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety io fa tena famotehana ny asa fanaovan-gazety tanteraka sy famotehana fanimbana ny filoham-pirenena. Te hitodika kely zany eto amin'ny ramatoa ministra hoe mbola tsy tara raha miverina amin'ny décision izy zao amin'ny fanatanterana botolo an'io fifidianan'io. PDB ny zavatra mbola azo iverenana dinihana, PDB ny afaka iarahana amin'dinika faza manao botolo ho an'ny tombotsoan'ny tenany manokana. Tombotsoan'ny tenany manokana satria tia nofehezina ny OGM izay fantatritsika araka ny lalàna fa tsy tokony ministera nametraka ny rafitra io. Ny tia nifehezana an'io dia le resaka ANRCM izay ametraka ny anome lisansa sy sitona ny lisansa ho an'ny orinasa-gazety, orinasa-tserasera. Dia io ny tia nifehezana satria ny OGM irery ihany no afaka mametraka ny rafitra io. Dia rehefa voafehana zany le OGM rehefa anazy ny olon'eo dia voafehana azy le ANRCM. Ny kajikajy ara-politika moa tsy lazaiko tsony fa tsisy izay tsy mahafantatra an'izany ary izy efa fantatra raha teo fa be calcul amin'ity resaka politika ity. Tsy tokony hisy mihitsy araka izany ny fitsabahan'ny ministera ao anatin'ny olavitry ny mpanao gazety hoy hatrany ity mpanao gazety Amperinasa ity ary azo inona fa tsy tokisan'ny mpanao gazety velively ny olavitra vaovao hitsangana eo. Tsy ho crédible amin'ny mpanao gazety ireo. Tonga dia tena ireo tsy maintsy ho lany rehefa handeha satria kandida tokana ary ny RNMS TVM dia tsy maintsy ho tratra amin'ny pression handrotsa bato hifidy an'ireo. Rehefa ny raha antsika mahita zany satria izay RNMS TVM tsy hanaraka amin'ny baikony miorooro daholo any ampiasan'ny RNMS TVM izay tsy manaraka amin'ny baikony na voaroaka na affecteny any an-tany lavitra. Ratsy be io amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Fampisaraham-bazana io tsy fampisaraham-bazana fotsiny tsotra madinidinika fa tena famakina ady amin'ny mpanao gazety mihitsy nataon'ny ramatoa ministra. Raha mbola mitohy araka izany ity olan'ny mpanao gazety sy ministera ity. Tsara ihany manamarika fa piasa ao amin'ny era-manjerim-panjakana ihany ity kandida tokana nirotsaka ho kandida ho filohan'ny olavitry ny mpanao gazety ity. Ny vaovaon'ny fifamoivoizana kosa indray dia nitondra fanazavana mahakasika ny trangana loza amin'ny fifamoivoizana androany ny lehibe ny eo anivo ny tombo fiantsonana Maki Andotapenaka. Ando miaratiana sy Tahiry Niaina no mitatitra amintsika izay fanadihadiana izay. Ny sesesy ny trangana loza amin'ny fifamoivoizana teny amin'ny lalam-pirenena Tatoato vokatry ny tandrefaka sy ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpamily any ka aratrana sy amoizana ain'olona ny ankamarony. Ankoatra ny faratsy ny lalana, ny fandehanana mafy, ny tsy fanajana ny lalana mifeny fifamoivoizana, ny tsy fanaran'ireo lamina napetraka ireo tompona andraikitra, antony goavana mahatonga ny loza ihany koa, ny fananany mpamily toetra tsy manaiky lembenana hoy ny tompona andraikitra. Dia ny mpamily tokony hanana le antsoina hoe fahatsapatena sy fitondratena mendrika tsara amin'ny familiana fiara satria miankina amin'ny daholo ny zavatra rehetra. Dia ao anatin'izay koa ny resaka fiara, zany hoe ny eo amin'ireo pièce zany mba pièce tena hoe ara-dalàna tsara sy tokony ho izy no mipetaka amina fiara satria tsy hitentsika ohatra hoe misy zao pièce mora amin'izao fotoana izao tsy hiteny efa tsy ny hoe plakety na coupelle ohatra mety zavatra kely zany kanefa miankina amin'izany ny fijanonan'io fiara io na tsy fijanonan'io indrindra zao reto plakety ataontsika hoe mialatsiny fomba teny hoe focle
zay mora dia mora kanefany a rehefa midina ny fiara dia tsy mahatazona reny plakety reny satria malama fotsiny na mora misaofa dia ao anatin'izay zany no tokony isin'le hoe fijerena akaiky sy fotony eo anivon'ny ministera tompony andraikitra amin'ireny hoe piesy tsy ara-dalàna miditra eto Madagasikara ireny. Aty amin'ny fitateram-bahoaka tsy fampisehoana herina fiara fa fitondrana olona, fitondrana ain'olona, dikan'izay tsy tokony isehoseho mihitsy zany ny mpamily hoe ny fiarako no matanjaka indrindra na ny fiarako no hoe mery mandeha indrindra na dogadokafan'ny olona koa indraindray hoe le riny tena mahay mitondra be tsy dia zay loatra ty fa tokony fitondrana mendrika hoe ny tena mpitondra mahay dia matory tsara ny mpandeha tsy mahenona inona ara-dalàna tsara ny fitondrana fiara zay ny tena hoe mpitondra fa tsy hoe mandeha mafy ny alalàna ny mpamily hoe mahay fa ny vahoaka le mpandeha alaise tsara ao anaty fiara zay ny antsoina hoe mpamily tena efa nisy hatramin'izay ny fipetra raisiny eo anivon'ny mpitantana ny topi-antsonana alohan'ny angian'ny fiara saingy hoentitra sy ho amafisina trano zany isoroana ny tranga tahaka izao. Salamtony tsy tokony misy fivarotana zava-pisotro mamamo na ny manakaiky ny topi-antsonana na ao anatin'ny topi-antsonana satria anisan'ny fisoroana daholo zany dia ny fanentanana ny mpamily mba hitondra tena mendrika ary zay moa dia efa manana an'ilay antsoina SMS dia ndefasana SMS ireo mpamily ireo mba ho tony tsara ny fitondrana fiara ampahafantarina azy foana hoe ain'olona no entiny sy simba ny fananana zany hoe misy contrôle au départ zay mba ahafahana mijery manara-maso ny fiara zay zavatra hita maso moa zany tsy hitentsika ohatrany hoe pneu ohatra rehefa asa afaka jereny zany eo ihany koa ny fivesarana entana be loatra satria araky ny matetika foana ny averimberina hoe ny fiara sprinter ane ka conçu hitondra hoe entany fa zany antsika moa no nanova azy fitondrana olona dia tsy maintsy hojerena zany hoe sao de efa tafahoatra loatra ny avony entana dia miteraka karazana hoe tsy fahatombanana eny an-dalana. Tsy vitan'olon-tokana fa mila fiara-miasa sy fiara-mentany rehetra no ahafahana misoroka mialon'oloza mila mahatsapa-tena sy mandraindraikitra ny rehetra eo ny mpamily izay tena tokony hanao toy ny anak'Andriamaso ny olona entiny mba tsy hamizana aina tsy manatsiny ny mpandeha ihany koa tokony samy teny sy mananatra ny mpamily raha misy ny foaram-pefy ataon'izy ireo. Lafomba fatanteraka kosindray mahakasika ny fambolena dia notontosain'Androany tetsy Andranomena ny Atrikasa nakana ny hevitry ny tanora ampiroboroboana ny ity sehatry ny fambolena ity eto Madagasikara ando miaratiana sy tahiry ny ainatrany. Maro ny olana sedra ny tantsampamokatra ny fotony amin'izao fotoana izao raha tsy laza fa tsy ny fiatraika ny fiovaovan'ny toetrandro ny olana eo amin'ny fitantanana sy ny tsy fahafantaran'izy ireo ny tetiandro afaka mikarany manoloan'izany indrindra tanora maro no mivondrona mitady vahaolana ahafahana manampy sy manatsara ity sehatra ity no tafiditra ihany koa anatin'ny fifaninanana atao eto Afrika. Misy fiatraikany be eo amin'ny fambolena ny fiovaovan-toetrandro kanefa na dia betsaka ireo hoe teknika fahalalana sy ny sisa momba ny fambolena amin'izaka fiovaovan-toetrandro dia mbola tsy tonga any amin'ireo tatsaha izy ireo dia izay ny antony tadiavantsika vahaolana miaraka eto hoe indao tsika hitady solution anankiray ahafahana manangona ireo teknika fahalalana rehetra ireo mba ho moramora kokoa ny hoe ahafahana mahitany hoe raha izao ny olana aty aminay aiza no inona le teknika mety ampiasaina aty aminay. Ny fahatelo dia ny resaka information météorologique et calendrier cultural momba le hoe fiovaovan-toetrandro teo ihany raha taloha nanana fahazara ny tatsaha hoe amin'izao daty izao no mamboly amin'izao daty izao no latsaka ny orana amin'izao daty izao no manao récolte amin'izao miova ny toetrandro misy décalage ny saison sy ny sisa dia mila zany ny tatsaha mahavita hoe s'adapter amin'le calendrier vaovao ka izay ny tadiavana solution miaraka eto hoe ahoana ny ahafahantsika mamehan'ireo tatsaha hoe izao indray no tokony atao amin'ity taom-pambolena ity amin'izao ny orana vao avy amin'izao tsika ny tsara mamafy sy ny sisa zany. Misy tamin'ity androany ity ny Atrikasa fampahafantarana sy fakan-kevitra ireo tanora handray anjara amin'ilay hackathon fifaninanana tao aty Afrika mahakasika indrindra ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena. Ekipa 520 ahitana tanora miherin'ny 90 avy amin'ny renivohim-paritany enina no handray anjara amin'izany manomboka rahampitso ny fifaninanana ka izay tafiakatra amin'ireo no isolitena ny firenena malagasy aty Afrika.
eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray dia nisy tamin'ity androany ity ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety tesy amin'ny université n'Antananarivo makasika indrindra ny hetsika anampinan'ny tanora mpianatra amin'ny fisafidianana ny lalam-piofanana mety aminy. Ando miaratiana sy Tahiriny Anatrany. Tsy afa-misaraka amin'ny tontolo nomerika sy ny firoboroboan'ny teknôlôjia isika eto Madagasikara. Saika efa mirona tsikelikely amin'izany avokoa ny sehatra rehetra misy amin'izao fotoana izao. Sehatra iray lehibe afaka hanampiny rehetra ihany koa izany, indrindra ny tanora amin'ny lafiny maro toy ny fampianarana. Noho io antony indrindra, hiavaka ny fanatanterana ny hetsika hanampinan'ny tanora amin'ny fanamorana ny fidiran'izy ireo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony, ka ahafahan'izy ireo misafidy ny lalam-piofanana mety aminy ka amin'ny alalan'ny nomerika no anatanteran'izany. Zay zavatra information azon'io ihany no ahafahany mandrapa-kevitra fa amin'ity zany mbola afaka miverina mijery ao izy amin'ny fotoana rehetra izay mampahafaka azy ao anatin'ilay salon numerika, ahafahany mandalina bebe kokoa ny zavatra tianao alalinina amin'ny fianarana tianao atao sy ny lalam-piofanana tianao arahana ary ny asa tianao atao ao aoriana. Dia izay zany ny voalohany. Fa faharoa koa zany mila kotsika mampahafantatra ny université manerana an'izao tontolo izao. Dia amin'ny alalan'io salon numerika io zany no ahafantaran'izao tontolo izao atsika. Satria izay rehetra miditra ao anatin'ilay site université webny université Antananarivo zany dia ahita hoe misy onglet salon ao, dia izay rehetra miditra ao dia mahafantatra ny lalam-piofanana izay azo ratovina aty dia afaka mizara zany zany. Ankoatra masity web azy afaka miona mivantana ny olona, fa ao koa no ampahafantarana fa misy application anankiray torolalana. Io torolalana io efa nampiasaina tamin'ny herintaona noho ny Covid. Fa io torolalana io zany dia amina telefônina fotsiny dia efa afaka mahafantatra ny mombamomba ny fiofanana rehetra ty amin'ny université Antananarivo. Ny numerika zany zao efa zavatra efa fiainana andavanandron'ny université sy fiainana andavanandron'ny olona mihitsy azy, ka anisan'ny fitaovana ampiasaina ty amin'ny université numerika dia ampahafantarana ny ankizy indrindrindrindra hoe ohatr'izao ny fiainana miaraka amin'ny numerika ty amin'ny université Antananarivo. Mila fantatry ny ankizy zany ny zavatra ho ataony sy ny alehany sy ny lalany. Haritra roa andro ity hetsika ity etsy amin'ny université n'Ankatso, izany hoe ny 3 septambra hatramin'ny voalohan'ny volana oktobra izao. Eo amin'ny pejy ny kolontsaina kosa indray ary dia na dia eo aza ny amiana ara-pahasalamana dia tsy nanakana ny mpanatalenta nanomana seho ny mpakafy izany. Omaly dia ny fampitoana tetsy amin'ny centre famille Mahamasina ny mpakafy ny danse urbaine. Any miaratiana sy Tahiriny Aina. Nitotosaina omaly ny hetsika Street Move Killer izay nokarakarin'ny SMK Obe School. Hetsika izay voatokana ho an'ny dia an-tanan-dehibe na ny atao hoe danse urbaine. Fifaninanana manjino natao na battle ho an'ny sokajy ekipa hivondrona ny olon-droa. Misy koa ny fifaninanana dia K-pop izay kolontsaina koreana tatsimo no andraisan'ireo ekipa hivondrona ny olona hatramin'ny valo miaraka. Lela vola no loka azon'ireo roa voalohany tsy mpandresy samjokadiny. Ankizy mahery ny zato ihany koa no indray ny akantsehatra naneho ny fahaizany mandia mifototra amin'ny famolavolany ankizy hiditra amin'ny sehatry ny zavakanto indrindra amin'ny dia an-tanan-dehibe na danse urbaine no foto-kevitra hijoroan'ny SMK. Mila beazina teny-bola kely ny ankizy amin'ny resaka kolontsaina akatsy isavomboana rehefa any aoriana fa tena olona samatyana tanteraka amin'ny zavakanto. Misy zavatra tsara be da be ao anatin'ilay izy fa tsy araka n'ilay eritreretin'olona foana hoe ohatra donc exemple ohatra ny dansana jalaboto, dansana olona tsy mendrika any nefa araka hoe école anay koa spécial danse urbaine nampianarana fa amin'ilay izy hoe école zay misy fanabeazana ao, zany hoe misy fampianarana be da be ao tsy resaka danse fotsiny nampianarana ao fa tena misy fanabeazana mihitsy ho an'ilay ankizy na resaka mentalité na resaka ny attitude miaina mandritra ny andavanandro eny. Ho an'ny ity ray aman-dreny ity dia mahasolo fanatanjahantena ny tontolon'ny dia ka isan'ny antony nampirisika azy hampiofana ny zanany eo amin'ny tontolon'ny dia. Eo koa ny fampivelarana ny ankizy ilona amin'ny zavakanto. Tsy dia tena hoe safidy loatra ilay danse urbaine fa izay no tao anatin'ilay plage d'âge-n'ilay zaza zany dia hoe aloha efa manao danse izy koa tao anatin'ny période ana vacances satria nanomboka mois d'août izay no nianatra tato amin'ny SMK
dia le 2-1 aloha le za mba hoe manao activité sportive le zaza dia 2-2 koa rehefa nanontany iny izy hoe inona ny zatra tianao atao dia hoe danse dia farany hitako hoe manampy be anazy le izy amin'ny resaka fivelarana amina enfer ny ankizy be tabe zany plus afaka somary afakafakenatra izy. Ao anatin'ny fanomanana ny fampisehoana miavaka amin'ny volana desambra izao ny SMK Obe School izay manofana ankizy sy tanora ho tonga matiany eo amin'ny tontolon'ny zavakanto amin'ny alalan'ny fampianarana omena azy ireo. La fomba vao fatanteraka kosa indray dia andro any fa 7 ny volana septambra no andro ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahan-tany. Doa hevitra no safidiny OMT na ny Organisation Mondiale du Tourisme tamin'izany moa ny hoe fizahan-tany mitondra fampandrosoana ho andrehetra tsy ankanavaka. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena tokoa ny fizahan-tany, na eo amin'ny lafiny toe-karem-pirenena izany, na eo amin'ny lafiny sosialim-bahoaka. Raha ho any eto Madagasikara manokana dia mbola azo lazaina ho marary izay tontolon'ny fizahan-tany izay indrindra taorian'ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19 ireny. Mbola mikatona radio moa ny sistany Madagasikara izay heverina fa isokatra amin'ny volana oktobra ho avy izao raha tsy misy ny fiovana. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia notanterahina omaly teny Andralanitra ny lalao famaranana ho an'ny championnat foot avaradrano. Isan'ny nandray anjara tamin'ity lalao ity moa ny Tico FC Brovers club ary niatrika ny dingana famaranana omaly. Raha somary tsy ahivina ny fizotry ny lalao teo amin'ny manasadalana dia ny ekipa ny Jet Kintana no ny fanandrana tamin'ny Tico FC Brovers ka nandresy tamin'ny isa mavesatra dia navesatra 3-0 ny Jet Kintana. Ny ekipa ny Tico FC Brovers izay nitondra ny ekipa ho amin'ny lalao famaranana. Raha ny lalao izay no tanterahana kosa dia nandresy ny ekipa ny Interpol Anjevo ny FC Tico tamin'ny isa navesatra 4-0 ka nibata ny FC Tico ny Amboara. Tsara moa ny manamarika fa kluba miisa 70 ny fanandrana tamin'ity championnat ity ka ny FC Tico no nibata ny Amboara. Eo amin'ny pejy ny finoana kosa indray dia tontosa omaly tetsy soamandrakizay ny lamesa fankalazana ny 70 taona ny idiran'ny finoana katolika teto Madagasikara. Fankalazana ny Eucharistie masina no nentin'izy ireo nankalazana izany. Ary nisy koa ny fanamasinana ireo operetra miisa 13 sy ireo odiakra miisa 17. Nitarika izany andro lehibe ho an'ny katolika izany moa ny arcevêque an'Antananarivo sy ireo evêka rehetra manerana nosy. Tonga marobe ihany koa ny mpino kristianina nanatrika izany. Tsikaritra kosa teny an-toerana fa tsy nahitana solon-tena-panjakana nandritra izany fankalazana lehibe izany. Ny maresaka iraisam-pirenena no ny olana eo amin'ny tsy fisian'ny solika ny Royaume-Uni amin'izao fotoana izao dia nofoana ny fanjakana ny fitsipika mife ny fifaninanana any an-toerana. Saika ilaharana be avokoa mantsy amin'izao ny mpanjara solika Britanika tao anatin'ny andro maromaro izay. Miantso vonjy amin'ny tafika mihitsy aza ny fanjakana anjara ny solika. Fanadiadiny eo amin'ny sary sy rindran-sary ny Manora Andriamalala. Olana eo amin'ny famatsiana solika ny tena mitranga any amin'ny faritra maro any Royaume-Uni amin'izao. Raha nitatitra avy amin'ny BBC androany dia noho ny fikoropahan'ny olona no tena nahatonga ny tsy fahampiana. Saika filaharam-be hatrany mantsy amin'izao ny tombotsolika rehetra ao Royaume-Uni. Nahaton'ny fanjakana mihitsy mandritra ny fotoana tsy voafetra araka izany. Ny fitsipiky ny fifaninanana any an-toerana na ny antsoina hoe règle de la concurrence ahafahan'ny mpanjara mifampizara vaovao. Noraisina izao fanapahan-kevitra izao taorian'ny filazana nataona tombotsolika goavana iray ao Royaume-Uni fa efa niroapatelo ny mpanjara ao amin'izy ireo amin'izao fotoana izao tsy misy solika intsony. Nefa ny mpanjara sy ny toby hafa rehetra efa tsy misy intsony. Olana tsy nampisy solika tampoka ihany koa ny tsy fahampian'ny mpamily sy terne. Ny antso mpiasa avy aty ivelany mihitsy araka izany Londra. Mpiasa fa indrindra mpamily mihoatra ny 500 sy R1 no nomena viza manokana hiasa saingy voafetra ihany teny volana oktobra hatramin'ny desambra izao. Misy ihany koa ny fikasan'ny fanjakana ampiasan'ny tafika hitsinjaran'ny solika. Ny taona 790 no nisy tranga toy izao farany tany Royaume-Uni. Olana teo amin'ny angovo no nitranga tamin'io fotoana io ka voatery noferana ny fitsinjarana solika tamin'ny tsirairay.
Ny gadona androany maraina ny filohan'ny Rajoelina avy nanatrika ny fivorian'ny firenena mikambana tany New York nitondrany fanazavana manokana ny makasika ilay tetikasa teleférika. Ando miaratina sy Manorandre Malala. Tetikasa lehibe hitondra fanvalavoavana eo amin'ny fatsifamovoizana sy eo amin'ny fiainan'ny mponina eto andrenivohitra ity tetikasa teleférika ity satria dia fotodrafitrasa amatan-teraka ny olana fifamovoizana na ny désengorgement en Antananarivo. Raha iteny tarimarika amintsika fotsiny dia teny tapitrisa na 3 millions nisan'ny mponina izay monina manodidina Antananarivo zany hoe Kavitrao, Avaradrano, Tsindrasy, Antananarivo renivohitra. 500 isan-jato amin'ireo ihany ny monina ao Antananarivo fa 500 isan-jato kosa dia manodidina Antananarivo. Raha io lateny Flo Rajoelina androany io dia tena niaro mafy ny tetikasa teleférika izy tsara mariana fa tafiditra tao anatin'ny rafitra DTS ny firenena malagasy. Ny Flo Rajoelina ny sanlaza fa nahazo famatsim-bola voalohany avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena akatsiaveriny. Mariana fa rehefa ao anatin'io rafitra io ny firenena iray dia misitraka fanampiana toy izao ataky ny FEC na ny facilité élargissement de crédit. Manaraka izany atsy an'ity Flo ity mihitsy ireo laharam-pameana misy eto amin'ny firenena, ny sosialim-bahoaka, ny fampianarana, ny tontolon'ny asa, ny fizantany, ny toe-kaream-pirenena tsy zarizary. Tsy mbola nahitam-baolana ny fanarenana azy hatramin'izao. Tsy lazany intsony ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fanomezan-danja ireo tantsasy ny mpandraraha malagasy izay efa manomboka amin'ny tsipozipozy tanteraka. Totazany potsiny ireny, tsy hita izay fandraisana ndraikitra hatreto. Raha tia-pandroso ny firenena ny mpitondra, mila omen-danja sy omena tosika ny vahoaka rehetra. Ireo olana ireo ny tadiavana vaholana, saingy ny fametrahana ny tetikasa teleférika no naroso ny fitondrana, izay tsy mba nakana ny hevitra avy amin'ny rehetra akory. Io mihitsy ve no tena vaholana ho an'ny vahoaka? Ary tena novan'ny tantaran'i Madagasikara mihitsy ve ny fametrahana io tetikasa io? Izay mbola andoavam-bola ihany koa, izay nakamaroany rehetra no tsy mahatakatra ny sarany. Ny ankoana azy efa mila tsy hita anisan'ny tokantrano, mangony fotsiny moa ny trosa babeny tsiraray amin'izany. Tontosa ny farany herinandro teo ny fameloma maso ny antokotiko Madagasikara tany Fianaratsoa. Volana moa ny pikatroka nandritra izany. Bagy Sandriananjo, MDS Fianaratsoa. Ny asabotsy lasa teo no nataony fionana teo anivo ny antokotiko Madagasikara. Fionana izay natao an'ireo mpitarika ato anatin'ny faritany Fianaratsoa na isaky ny distrika, isaky ny commune ary tsy diso anjara ihany koa ireo solon-tenany mpitarika eny anivon'ny Fokotany no tronon'ireo olom-boafidy. Tonga nitarika an'izany fionana izany moa ny komity ny fampifondronana izay iraky ny barao nasionaly antokotiko Madagasikara. Fotoana fifoazana izao ary fotoana ny fandraisana andraikitra, fotoana ny fahasahiana. Voalohany dia miarabantsika rehetra renivohitra faritany Fianaratsoa izany izay nanaovana amin'izao fionana izao. Ny antokotiko Madagasikara mantoko azy dia ao anatin'ny fanamboarana mba ahafahana miatrika miasa izay sahany. Ino moa izany miasa izany dia ny fiatrehana fifidianana mba ahafahana manaraperaka ny vira izay faritany antoko. Izay ilay amiko ny fionana androany ity dia ny fampifondrona, fanambarana ny mpikatoka sy mpikambana tiako Madagasikara. Nanomboka tamin'ny taona 2020 hatramin'izao izay hitantsika misy ny solon-tenan'ny faritra dimy natao faritany Fianaratsoa, isaky ny distrika 5 faritany Fianaratsoa izay ny mpizaika androany izany dia ireo mpitarika avy any amin'ny distrika sy ny faritra ary ny Fokotany eto amin'ny faritra. Tamin'ity fotoana ity dia nisy ny fidirana mivantana izay nataon'ny filompanorina ny antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana izay nanomezany afatra mafonja mazava
ho an'ny mpikatroka rehetra na ihany koa ho an'ny mpitarika. Tsy mbola miova amin'ny foto-kevitra ijoroany ny antoko tiako i Madagasikara. Tsy manohitra be fahatandry fa sarotiny kosa ny tombontsoa iombonana na raha tsorona dia ny tombontsoa ny malagasy rehetra tsy vaky volo. Teto moa dia samy miaiky ny rehetra fa mandeha amin'ny tsy tokony ho isy tokoa ny fitantanana ny firenena ary raha mahita ny zava-misy ankehitriny sy ny fantrana lalina iaina ny vahoaka. Antenainy rehetra fa hitondra rivo-baovao ny firenena tokoa izao fampifondronana eo anivony antoko tiako i Madagasikara zao. Tsy misy afa-tsy fampanantenana pokaty sy fotodrafitrasa tsy mahamaika ny vahoaka miaina anatin'ny fahantrana no nataon'ny fitondrana rajoelina tao anatin'ny telo taona atahorana mafy ny fipoahana ara-tsosialy ao ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry Asin'Andriamalala sy Tokra Marola. Atahorana mafy ny fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry. Vokatry ny tsy faiza mitantana dia mirehatra mena avokoa ny mari-pamantarana rehetra eto Madagasikara. Ny fitana zany eto Madagasikara dia kaporaraka tsy misy ny yamangarara raha sy tatana daholo zany na ny nivon'ny kamistera io ny arem-pirenena io dia tsy mandeha sy tokony izy. Zay mahatonga ny vahoaka malagasy zany amin'izao malahelo ary tezitra fa tsy mandeha amin'ny tokony izy ny fiainam-pirenena ny fiainan'ny vahoaka. Mikorosina izao ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny vidim-piainana miakatra lara-pahamena any amin'ny tsy tokony nataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao sahala amin'ireny teleférika reny zay tsy tokony hoany no atao ao anatin'ilay izy. Zay zany mahatonga an'ireo grevy miseho isan'andro zao amin'izao fotoana izao eo koa be da be zao reny hermaty grevy ny mpivarotra amoron-dalana ny CSS ny mpianatra amin'ny bourse ny mpandrara maro isan-karazany ao anatin'izay satria tsy misy tanteraka amin'ny fampantanana zay natao. Telo taona zao vao maika mitsorosika amin'ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy zavatra ny lara-pahamena tsy mandeha amin'izay tokony izy dia zao mahatonga an'ireny olona tezitra reny zany amin'izao fotoana izao. Ary io raha mbola tsy mitandrana ny mpitondra mandray fipetra mba mijery ny tena hoe fiainam-bahoaka ny sosialim-bahoaka dia misy le hoe fipoahana ara-tsosialy na explosion sosiale ny afaran'izao. Ka hoy izaho hoe mba jerevo ino ny etetam-bahoaka ary ny fiainam-bahoaka jerena aloha ao anatin'izay. Raha tsy aivina dia ankoatra ny sosialim-bahoaka sy ny ady an-trano samy anaty mpitondra fanjakana dia anisan'ny raha mbola mamaito amin'ny firenena ihany koa ny olan'ny Hermad, ny syndicat ny ministera vola, syndicat ny inspecteur de police sy ny maro hafa. Isongadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany ny akony diany rajoelina tany ivelany. Nambarany mpano hevitra nandritra izany fa fitondrana tsy mahafantatra ny filan'ny vahoaka no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mamintina amintsika ny andindiny izay ary raha manomenjana azy sy Manora Andriamalala. Angadiny izao fitondrana izao ny mamitaka ny vahoaka malagasy any anatin'ny serasera hoy ny fandaharana miara-manonja androany. Nambarany any rajoelina mantsy nandritra ny kabary izay nataony teny Nivato io maraina io fa fahombiazana ny dia izay nalehany tany ivelany satria nahazo famatsim-boly Madagasikara. Vola natokana ho an'ireo firenena sahirana vokatry ny Covid io voara io hoy ny miara-manonja ary tsy Madagasikara irery andry no sitraka izany hoy Fanira Zafimanantany. Afrika Atsimo ary 4 milliards, 300 milliards, 300 millions de dollars ny azony. Nigeria 3 milliards 500 millions de dollars ny azony. Égypte 2 milliards 900 millions de dollars ny azony. Algérie 2 milliards 660 millions de dollars ny azony. Libye zay maty ny ady atrano mafy be io nahazo 2 milliards 14 millions de dollars ny azony. RDC misy any teny Tshisekedi 1 milliard 500 millions de dollars ny azony. Madagascar 332 millions de dollars ny azony. Millions de dollars ny azony. Zany ny sitraka ny rehetra. Que demande le peuple hoy Rajoelina raha niresaka mahakasika ny tetikasa teleférika ny tenany. Tsapa hoy ny miara-manonja fa filoham-pirenena tsy mahafantatra ny filan'ny vahoaka izay entiny no mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy tetikasa teleférika mihitsy no manahirana any vahoaka malagasy fa ny tsy fananana asa lavorary, ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fidanga ny vidim-piainana. Profo mitohoka mitendany amin'ny fahasahiranam-bahoaka io ny fisiany fitokonana maro samihafa hoy kosa ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazavy. Efa voasoratra mazava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana mantsy ny karaman'ireo mpiasa-panjakana saingy mahagaga ny tsy fandraisana karama efa roa volana izao raha tsy resaka ireo assistant parlementaire.
fa voatendry ny atao hoe ny tale général ny tahiry mbola mpanjakana zay no heverina fa hoe vato misakana ve tsy nahafahana namoakany zany volo zany a efa nisy herinandro mahery zay antenaina angamba fa tokony isy fandraisana andraikitra atoato a mahakasika an'io fanefana andreo tamin'ny karama ireo am'izao fotoana zao a any anivon'ny ministèran'ny fahasalamana any a piasa tamin'ny CTC 19 reny satria mbola tsy nisitraka ihany koa ny karama zany reny marobe ary sesilany reo fangatahana fitarainana maromaro kokoa fitakina anzay hoe droit samy hafa ary maro reo sefipokotany zany am'izao fotoana zao ny mametaka fitarainana sy fitakina mihitsy ihany koa mahakasika ny tamin'ny karaman'izy ireo mahakasika ny fizahantany kosa dia nambarany fandarana miara-manonja atrandy fa tsy tazana mihitsy ny fiomanany Madagasikara amin'ny fisokafany sistany isan'ny sehatra voamafy anefa io nandritry ny amehana hoy ny solombavambahoaka Jerry Randriambolaina ro fiaramaniditsika zay misy airbus anankiroa misy twin otter anankitelo ary misy ATR ihany koa anankiefatra dia ohatrany maty mipetraka fotsiny ao izy ireo tsisy réparation tsisy fikarakarana eo zany no antony mametra-panontaniana hoe isokatra ny sistany zany a de omena sehatra zany ny vahiny am'izay atao hoe fampiasana ndreo fitaovam-pitaterana amin'ny vahiny zany no miasa eto amin'ity firenentsika ity ka zay no mametra-panontania aiza ho aiza ny ministeran'ny fitaterana amin'ny fiomanana amin'ny fanokafana ny sistany io satria anisan'ny sehatra mampidibola teto amin'ny tany sy firenena nge ny fisian'ny hermaty ary rehare amin'ny malagasy kanefa ny zavatra misy am'izao fotoana zao hoe le malagasy mihitsy ve ny tena inina vonoana ankoatr'ireo moa dia no mafisy ny fandarana miara-manonja ho an'ity androany ity fa tsy misy paikady matotra ataon'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny fiainam-bahoaka variana amin'ny aitraitra sy fisehosehoana fotsiny ny mpitondra anyka manadiny tena zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy aminy tapitra ny fampalalambavao izaho alina izao fa tahaky ny mahazatra dia ampatsahivoko anao hatrany ny fandaharam-potoana eto amin'ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao ny fandaharana Global News no arahinao rehefa tapitra ny fampalalam-bavao aorian'izay ny fandaharana dinka iarahana amin'ny Germain no menjanahary ny vahiny io amin'ny androany dia mpamakafaka politika iray i Maherylanto Manandafy aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohanteny hoe Historias Las Mutables izay ary no manatanteraka ny fotoanany fampalalam-bavao tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsindray tompoko